indray ato anatin'izao fandarana ny amity herinandro ambadika rehefa mahatonzy ifanaovantsika eto izy loha hevitra ASM Radio ASM Radio FM 103.4 ASM Radio zany teny am-piandohana dia teny amin'ny faritra Ambotrakely ambany koa nisy ny raha niasa tamin'ny recteur ny université Andriamatoa Ralaisora Kotomahanina zay efa recteur ny université ASM ary efa nodimandry izy dia nisy fiaraha-miasa taminy zany émetteur vita gasy izy io zany izy nanamboatra azy tamin'izany fotoana zany ary rehefa avy eo zany dia nifindra tetỳ Fobe Frentzy tetỳ Faravohitra ny ASM fiara-miasa tamin'ny Fobe Frentzy dia rehefa vita ny fiaraha-miasa tamin'ny Andriamatoa Ralaisora Kotomahanina dia nandinika moa zany ny filongon'ny natry ny ASM Andriamatoa Ratrema William hoe hividy émetteur avy any Italie dia nividy émetteur tany avy any Italie zany niaraka tamin'ny Andriamatoa Ottavio tamin'ny voalohany dia avy eo italiana anankiray izay ihany koa Palombi efa samy nodimandry avokoa zareo ireo dia lasa émetteur tena atao hoe professionnel tsy mitena hoe tsy professionnel koa ny Ralaisora Kotomahanina fa saingy misy zavatra tsy ampy kely tao anatiny tao izay no anisan'ny nahatonga Andriamatoa Ratrema William nividy émetteur DB marque DB zany ny émetteur tena efa piasa amin'ny radio sy télé Kantona hira malagasy hira malagasy 10 isan-jato no alefa eto amin'ny ASM Radio ary izay no nahatonga hoe kantona hira malagasy dia betsaka moa ny mpanakanto faly ary betsaka ny mpanakanto izay atao hoe nahita tombontsoa tamin'izay fandefasana hira malagasy betsaka izay satria 10 isan-jato be izao ny hira malagasy nalefa teto somary sahirakirana izay tamin'ny voalohany satria vitsivitsy ihany ny mpanakanto tamin'izany raha oharina amin'izao fotoana izao dia betsaka koa zareo aina aman-jery hafa nanaraka n'izay atao hoe fandefasana hira malagasy zay tsy hoe koa hoe zay ny tena enjana ny tanora zay fa hevitra avy aty amiko ilay satria za koa mpanakanto raha teo 3 raha ny tena izy moa zany ny radio zany dia tokony radio à vocation éducative saingy tsy maintsy nasiana ihany ny côté commercial mba afaka hiveloman'ilay radio dia nanao pub zany zay nanao dokam-barotra ho ana orinasa rehetra dia hatramintsika mandraka ankehitriny moa zany dia miara-miasa amina opérateur économique sy orinasa maro ny ASM Radio amin'izao fotoana izao dia ho an'ny ASM Radio moa zany dia hoe ny asina mamalagasy zay moa ny tena tian'ny Andriamatoa Ratrema William Voizina eto amin'ity ASM Radio ity dia ny asina mamalagasy no mindantsa dia eo ihany koa zany ny fanampianan'ireo tanora izay atao hoe tsy afaka ohatrany hoe mamonjy lakilasy any amin'ny ratsekoly na mamonjy an'ireny kory ireny dia zay nahatonga ilay pitika afi-pahalalana fandarana izay ny fironan'Andriamatoa Ratrema William izy io étincelle de connaissance moa zany dia betsaka ihany koa mpianatra izay nahita tombontsoa tamin'izany atao hoe fandarana pitika afi-pahalalana zany misy ny sotranay teto moa hoe no ilay fandarana dia afaka fanadinana soamatsara izy publicité fa ny ASM Radio dia tsy manao politika fa apolitika zany hoe tsy miandany amin'iza na amin'iza ny ASM Radio ary ny ASM Radio koa tsy miandany amin'ny fiangonana iza na iza fa raisiny mpanajana avokoa izay tena atao hoe manana foto-kevitra momba an'izay atao hoe resaka fivavahana izay zoma ho avy zao ankalaza ny 20 taona izay atao tsotsotra aloha ilay fety zany satria mbola 20 taona fa amin'ny herintaona kosa dia hiezaka no zavatra lehibe miaraka amin'ireo mpanakanto moa zany satria ny mpanakanto dia betsaka kosa ny aloha mpanakanto tena hoe alatsiny tena fahiny hoe ny reconnaître nilay atao hoe kanto ny raha malagasy betsaka ny
tena hoe ahoana ny télé indrisy mantsy efa mataona zay nangataka ny zay autorisation anaovana fahitalavitra zay kanefa mandraka ankehitriny aloha dia mbola tsy nahazo an'izay autorisation zay amin'ny fahatelopolo taona mety mbo azo fahitalavitra. ASEM Radio FM 103.4, Canal Plus 336.